Angano arirariry, izao mitantara ianareo mihaino. Ilay omby ity nahita ny sariny tao anaty rano. Indray andro ony dia nisy omby ity izay tsy misy trafo fa vaventy be ary lava tandroka nisotro rano teo amin'ny loharano iray madio mangarahara. Rehefa nahita taratra ny sariny tao anaty rano izy dia sady faly ery no niteny hoe: "Hoay, ary tena tsara endrika mihitsy aho izany. Ireto tandroko dia sady manify ny miolika tsara. Tena sady tsara ny lafatra. Raha toy izao daholo ny vatako iray manontolo dia tsy mila mitodika intsony aho mijery ny eo ivohako. Na izany aza nefa somary mamenatra ihany ny takolako sy ny nifiko." Rehefa miresaka momba any ny olona dia milaza hoe tena tsara mihitsy ny tongony, kanefa tena mifanohitra amin'izany ny hevitro fa ny tongotro ny tena lesika amin'ny vatako. Tena aleoko tsy misy tongotra. Rehefa avy nandinika tsara ny endriny ilay omby ity dia narefeo tampoka manambara ny fahatongavan'ireo mpihaza sy ny alikany. Vao nahita azy ireto alika dia nanenjika azy. Niazakazaka mafy arak'izay azony natao ary ity omby nandositra ireto mpihaza. Indrisy anefa fa rehefa niazakazaka tao anaty ala izy dia nihitsika tao anaty azy ireto tandrony. Tratran'ireto alika ary ity omby fa tsy afaka nandositra intsony. Voasakana tao anaty hazo no ireo tandroka. Ireo tandroka ny reharehany ny lasa antony fahaverezany. Rehefa maty ony izy dia nilasa hoe: "Indrisy mantsy fa ireto tongotro izay nilaviko no tokony nahavonjy ahy, fa ireto tandroka ny reharehako kosa nahafaty ahy, tsy nahafahako nitsoaka reto fahavaloko." Angano arirarira.